De l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Zereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Vovon Beril manolotra anao ny le JT. Vovon Beril, aimez la vie. Zay tanora koa tsy misaraka amin'ny top réseau hatramin'izay. Miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny top réseau sy ny le JT. Fianam-pianakaviana milama sy mirindra miaraka amin'ny DIU sy ny le JT. DIU fandrindrana maharitra fiainana milamina. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny le JT amin'izao fa 7 amby 20 ny volana May izao hialana tsiny indrindra ny fahatarany fanombohana ny fampalalam-baovaontsika maromaro ny vaovao izay hoentina amintsika ary mahakasika indrindra ny fiainana politika amin'izao fotoana. Miarabatompoka ary manasanao izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tonga dia arositsika avy hatrany ary ny actu. Ny actu izay iresahantsika manontolo ny mikasika ny zava-nitranga teny amin'ny anteny miram-pirenena nanomboka alina sy ny toy ny raharaha nanomboka androany. Alimbe vao ny farana ny fotoam-pivoriana izay notanterahany ireo solombavambahoaka omaly teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Nandritra io fivoriana io moa no nanantanterahana ny fandatsaham-bato ho fitsapakevitra mikasika ilay fiampangana ny filohan'ny repoblika izay mety fara amin'ny fampiatoana azy amin'ny asany. Niteraka adi-hevitra lehibe anefa ny momba ny fangararahany io fandatsaham-bato io araka izao vaovao tateriny Tsiori Arisorandrianjaka sy misy razafinjatovo azy izao. Raika amin'ny roapolo amby zato amin'ireo solombavambahoaka 5 amby roapolo amby zato nandray anjara tamin'ny latsabato fitsapan-kevitra ho amin'ilay fampiatoana ny filohan'ny repoblika amin'ny asany na mise en accusation à fin de déchéance no nandany eny ny amin'ny ampiakarana io fiampangana io eny anivon'ny fitsarana avy momba lalampandrenana. Izay no vokatra faran'ny nivoaka tamin'ny latsabato alina tokony ho tamin'ny iray ora maraina. Latsabato izay hita ho manjavozavo ihany anefa raha zoina ny tena zava-nisy marina tetỳ amin'ny anteny miram-pirenena omaly tolakandro. Nandritry ny tsangatanana ho fandaniana ny fandaharam-potoana na ordre du jour vaovao tokony ho tamin'ny roa tolakandro teo eo. 940 ireo solombavambahoaka nandany izany, 4 ireo nanohitra izany ary 3 ireo tsy nanan-kevitra. Izany hoe 350 ireo solombavambahoaka nanatrika ny fivoriana tamin'io fotoana io. Taorin'izay ny ato ny fivoriana rehefa tafatsangana ilay vao miera manokana natao andinika ny momba ilay fiampangana ny filohan'ny repoblika izay nisintaka ny vory mitokana mihitsy. Ora vitsy taorina io niverina ny fivoriana tokony ho tamin'ny 7 ora alina teo eo. Nisy ireo solotena avy amin'ny fahefanam-panatanteraka saika anatrika izany saingy natao tsangatanana indray ny tokony anatrehan'izy ireo izany na tsy. 720 ary ireo solombavambahoaka nanangatanana ho amin'ny tsy tokony anatrehan'izy ireo izany, 4 kosa ireo nanohitra izany ary 3 ireo tsy nanan-kevitra. Izany hoe raha atotaly dia 450 ireo solombavambahoaka nanatrika ny fivoriana. Rehefa nivoaka amin'izay ny vokatry ny latsabato fitsapan-kevitra fotoana vitsy monja taorin'izay voalaza fa nahatratra 520 amby zato ireo solombavambahoaka nandray anjara tamin'izany. Izany hoe ny tombo 230 tao anatin'ny fotoana fohy ny isan'ireo solombavambahoaka tao anatin'ny efitran'ny fivoriana. Ireo seza efa banga hatrany ampiandohana nefa ny toetra ho banga hatrany mandra-pahatonga ny faran'ny fotoam-pivoriana. Ary androany ihany moa dia tonga teny amin'ny ivon'ny fitsarana avy ny lalampandrenana ireo solombavambahoaka ireo. Mialohan'izay fandatsaham-bato izay nefa dia somary nafapana ny adi-hevitra teo amin'ireo solombavambahoaka nisy tamin'izy ireo mihitsy aza no saika ny fampikasanana ka tsy maintsy niditra tsehatra ny mpitandro ny filaminana mbola nanatrika izany zava-niseho izany hatrany Tsiori Andrianjaka sy misy razafinjatovo.
amin'ny valora sasany alina nisokatra ny ady hevitra tetỳ anivon'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny ilay fangatahana ny fampiatorany filohan'ny repoblika amin'ny asany nafana ny ady hevitra teto ary naritra roa orabe izao ny fandimina neo ny heviny ireo solombavam-bahoaka andaniny ireo manohana ilay fiampanganany filohan'ny repoblika ankilan'ireo manohitra izany kazy fitakiana ny isa hoe aizany député 2010 zay nanao sonia de latsabato ngamba milaza azy eto androany manaraka an'izany fa raha mbola misy ny procédure de mise en accusation sahala am'izao zay efa mipetraka nanaovana communiqué officiel androany efa napetraka tamin'ny zoma dia nifangavana ny anteny meram-pirenena tsy azo atao fomba hicontre-attaquena ny procédure de mise en accusation pour déchéance ny atao filohan'ny république izany azafana sika miteteika fa mandoka satria mikaya mosubetsy amiteteteotera sady misy ahoana moa tongotatakana irosany hamparoso Madagasikara anyreo produisana napasatanao zay manmandotreskita manakasakana zany vedy ekenao hoe atao fitakona mpitondra misy manakasaka anao manao azabotika ka mieritsereta sika satria gnatony aza misery torosono androany fa torosono avy famatozakasika rehefa nantany izahay hoe fa maninona moa tsy omena kopirany zavatra izahay fa vakina fotsiny le izy a tsy fantatray a dia nisy ny teny tao anatin'ny commission tao eo ianao andriamatu président namarina zany fa hoe oresantsika ato ary a le rekety lapart démocratie vahoaka amin'ny eno maninona tsy resahanato ary le rekety inona ny antony inona ny antony tsy fatokisatsika anandriamatory filoham-pirenena maninona tsy lazany eto fa maninona le tatotra fitipitiny ka za de manaiky atsika solombavam-bahoaka oka tsy tratra fitaka ohatry zany fa za de tsy manay kosa satria zay lapart démocratie nitazavatsika maninona tsy eto le izy ary mbola mangataka ihany koa zay mitentsika fa misy 10,000 nanao soni avoa izay lapart démocratie eto avoa le izy inona ny atataoatsika inona ny salasalatsika taoriny ny ady hevitra ary tokony ho tamin'ny folo ora sasany alina teo eo ny rosona avy hatrany ny latsabato sy fitsapan-kevitra miafina na ny vote secret ny alohan'ny irosona tamin'ny fanisana vato anefa raikitra indray ny ady hevitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka ny amin'ny tokony iandrasana na tsy ny solombavam-bahoaka randriana solony haiko sy teny izay tsy nanatrika ny fitaom-pivoriana saingy nilaza ho tonga an-datsabato tamin'io fotoana ny faranany fandatsahabato io nangotraka ny ady hevitra mikasika an'izay sy mikasika ihany koa ny fangaraharahan'ny latsabato ary saika tonga hatrany amin'ny fifampikasihan-tanana mihitsy ireo solombavam-bahoaka sasantsasany isan'izany ohatra ny solombavam-bahoaka n'Antsimondrano Randriary Malala Arjaona ny solombavam-bahoaka n'Ambohimanarina Rahery Sovololona izay nifamaly tamin'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Rantany Irina Lalao ary voatery niditra antsehatra nanelanelana azy ireo mihitsy ny mpitandron'ny filaminana Sabe
tamin'ny dinitsika taloha le izy raha misy olona tara dia ampidirina foka antsika mananano voty efa tsy mety sony antsika tseresana marobe raha mbola tsy tilo aza maroratsy niditra tamin'ny dingana manaraka avy hatrany moa ireo solombavambahoaka ary nikasa ny anantona ireo mpikambana anatin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io tolakandro io mialohany nahatongavan'izy ireo tetỳ Ambohida nefa efa niala tetỳ avokoa ireo mpikambana anatin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana isan'izany ny filohan'io androm-panjakana io ireo mpirakidra izany sisa no teto antoerana nandray ireo solombavambahoaka izay akavitsiana ihany no tazana tetỳ tsy arakaraka ireo raika roapolo amzato nandany izany alina efatra amin'ny fitopolo izy ireo no tonga tetỳ antoerana nametraka ilay antota taratasy mangataka ny ampiatoana ny filohan'ny repoblika amin'ny asany mandeha moa ny feo etsero fa voavidim-bola ireto solombavambahoaka ireto nanohitra marindrano izany anefa ny solombavambahoaka Razafy Manantsoa Anitra Androany teny Ambohida. Tsy voavidina 4 tsy voavidina 15 millions na 25 millions na 50 millions député fararaha-pirenena nisy ny zavatra zay nataon'ny solombavambahoaka zay mafify tsara zany hoe nisy requête napetraka député vitsivitsy ary nitohana ny député amin'ny vodina parlementaire misy rehetra eo amin'ny assemblée nationale zany no nanohana n'io requête io les requêtes zany des requêtes de mise en accusation afin de déchéance de monsieur le président de la République de Madagascar. Zay zany le izy ka ny zavatra efa hitantsika tamin'ny omaly reny dia efa nandeha zany ny procédure rehetra zay voalazan'ny lalàna. Ny zavatra tiako tenena voalohany dia amin'izao hoe be dia be ny filazana hoe iza moa zany fitsarana mahefa amin'izao voalaza ao amin'ny andininy fafito ambinipolo amby zato ny constitution article 167 ny constitution dia hoe ao anatin'izay zany dia milaza hoe rehefa tsy mipetraka ozy izy ny haute cour de justice dia ny haute cour constitutionnelle ny compétente ary dia mipetraka tokoa izay ady hevitra momba ny haute cour de justice sy ny haute cour constitutionnelle izay misafotofoto ny raharaha sy ny toedraraha amin'izao fotoana ary dia niresaka ihany koa ny lalàna sy ny fitsarana isika. Isan'ny naoraka tamin'ny ity anio ity tokoa araky ny fananarahantsika teo ny fiampanganany filoham-pirenena izay nentiny ireo solombavambahoaka tena anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana rehefa lany teny Tsimbazaza omaly arivo nandray ny hevitra Saondra Rabenarivo mpahay lalàna iray anisany anatra ny lalam-panorenana tany ampitan-dranomasina ny tenanay tamin'ny ity anio ity teo amin'ny sary ny Voara Rabena. Raha ny fanazavany Saondra Rabenarivo mpahay lalàna iray dia tsy tompona ndraikitra mahefa manoloana io fiampanganana ny filoham-pirenena io ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana satria araka ny voalaza ao amin'ny andiny faraka amby 30 ny lalam-panorenana dia ny fitsarana avo na ny haute cour de justice ireriany no afaka mitsara ny filoham-pirenena. Ankilany anefa mbola tsy tafapetraka ny fitsarana avo ity farany izay marina fa tsy maintsy ajoro herintaona aorian'ny fianiana ny filoham-pirenena araka ny voarakitra ao amin'ny andiny fa 17 ny lalam-panorenana. Mazava tsara na ao anatin'ny loi organique momba ny haute cour de justice na ny règlement intérieur any assemblée nationale ao amin'ny andiny fa 700 dia rehefa vita le fifidianana vote de mise en accusation dia mazava be mihitsy ny fepetra hoe any amin'ny procureur général près de la cour suprême no apetraka ny mise en accusation fa tsy any amin'ny haute cour constitutionnelle ka tsy azoko mihitsy hoe ina no andehanana any raha tsy hoe anga manaiky ny rehetra fa tsy mipetraka ny haute cour de justice raha manaiky ny rehetra fa tsy mipetraka ny haute cour de justice dia tena nandika ny lalam-panorenana tokoa zany ny filoham-pirenena satria tsy mipetraka izy io tamin'ny fepetra tokony mipetraka tamin'ny fepotona tokony nametrahana azy. Na eo aza nefa izany dia nambarany ity mpahay lalàna ity fa tsy tokony ataotao foana izany fanonganana ny filoham-pirenena izany. Ny hevitra manokana moa dia angamba ohatran'ny malagasy rehetra hoe tena malahelo hoe tonga amin'izao itsika eto Madagasikara
satria tsy zavatra tokony ataotao foana zany hoe déchéance fanonganana ny filoham-pirenena izay hita fa afaka atao anatin'ny andininy fa raiky amin'ny telopolo amin'ny zato ny lalam-pandrenana fa tsy tokony ataotao foana zay aloha ray aretsan-dany kio ny zavatra tsy tokony ataotao foana ihany kio dia ny menace de dissolution ny assemblée nationale indrindra fa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny 4e république mbola tsy mipetraka akory ny androm-panjakana sasany dia le efa tafapetraka nefany dia hoe misy oravana. Andrasana indray raika izany izay mety ho fizotry ny toetra rà taoriany nametrahany ireo solombavam-bahoaka ilay fiampanganana ny filoham-pirenena tety anivo ny HCC androany. Izay ny mahakasika an'iny fa araky ny efa fantatsika rehetra dia tsy ny solombavam-bahoaka rehetra no nanaosiny sy nanaiky iny requête iny. Raha tsy ivona tokoa dia nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka no tsy nandray anjara mihitsy tamin'ny fifidianana izay no tanterahina omaly. Ny sasany tamin'izy ireo nisy no nivoaka mihitsy ny efitrano ary ny sasany kosa ny tazana nanaraka ny zava-nisy rehetra manazava ny antony tsipahany fanangonana na ny fananganana na ny déchéance ireo solombavam-bahoaka androany. Nambaro ombieny hatramin'ny omaly fa raiky amin'ny 20 amin'ireo solombavam-bahoaka 5 amin'ny 20 no nifidy ho amin'ny fiampanganana ny filoham-pirenena. Izany hoe efatra tamin'izy ireo no tsy nanaiky saingy nifidy ihany. Ireto solombavam-bahoaka ireto dia samy tsy tao anatin'izay 5 amin'ny 20 voalaza teo izay. Amin'izy ireo tsy mitombona mihitsy ny filazana fa raiky amin'ny 20 ireo nanaiky ny firosoana ho amin'ny fanonganana. Ny antony dia satria mbola betsaka ireo solombavam-bahoaka tsy eto an-toerana. Izy ireo ihany koa dia nisy 30 teo eo no tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana. Hafa ny isan'ny fidy ary hafa ny isan'ny bulletin ny soratana nivoaka tao anatiny ao. Manome ohatra anareo aho hoe ny isan'ny bulletin dia 125 na 520 ny isan'ny député nefa ny araiky amin'ny 50 raha natao ny kazikazy azo omena anareo ny liste hoe iza ny député sy eto toerana dia miisa 20 izy ireo ary izahay izay nivoaka na sy niditra tao anatin'io sala io dia misy any amin'ny 20 mahery. Isantsananika an'ireto solombavam-bahoaka ireto ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny HCC ho fiampanganan'ny filohany tsy famakinam-pahibe maso na ihany koa tsy nampahafantarana ireo solombavam-bahoaka ny tena votoatiny tao amin'ilay taratasy fitoriana. Azahay tsy mahita an'le requête ahoana moa nifidianana zavatra tsy hita maso raha hitanay maso le izy dia mba afaka nanday safidy zahay naneho hevitra hoe nifidy fa no izy hitanay maso dia sy naneho hevitra zay nifidy zay tompoko. Ny problème-na hoe tsy aseho zany le requête comme quoi hoe misy le falsification de signature. Zay falsification de signature zay zany tsy enkena satria le tamin'ny taloha ho nanao motion de censure ny premier ministre dia efa nisy zay falsification de signature zay dia mitory ny namana zay ny falsifiana ny signature koa manaraka procédure amin'izao fotoana zao ka ankehitriny dia tsy enkeninay zany falsification de signature zany satria misy zahay tsy ny présent dia bakao soratsoratana any amin'ny fananovana an'le dissolution ny président de la république. Tsy pahanireto solombavam-bahoaka sasantsasany ireto araka izany ny fametraha-pitoriana fiampanganan'ny filoha teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany. Tsy anaiky ihany koa izy ireo ary milaza ny ametraka fitarainana sy fitoriana eny anivon'ny HCC mikasika ny tena zava-misy marina teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly. Fa anisan'ireo izay nandray anjara sy nankatohany ny fanasorana ny filoham-pirenena iny kosa ny solombavam-bahoaka TIM somary mampametra-panontaniana ihany ny rehetra izay fandraisana anjara ny TIM izay indrindra tao aorian'ny fampihavana-pirenena izay nanambarany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fankatoavany ny fitondrana ankehitriny namaly izay fanontanian'izay indrindra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ao anatin'ny fampihavanam-pirenena ny hoe olona tsy mifankahazo teo aloha lasa mihavana aty aoriana. Izay no namafisin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety io atoandro io. Anisany nanontaniana azy manokana tamin'izany ireo député TIM izay anisan'ireo nifidy ny fanonganana azy. Resaka amin'ny TIM na amin'ny Ravalomanana izy antaniny za tsy mety amin'ny fifandraisany aminy fa izy tsy fantatro namanao na fifandraisany aminy rehefa inoko fa ny teny ataony ihany no andeha hitsarana azy tsy vao tamin'ny herinandro izy no
milaza hoe izy dia mananja ny tandalana ary mananja ny fitoniana miady eo amin'ilay stabilité satria zany mampandrosoana ilay firenena dia atao anotanitsika izy anotaninareo satria misehatra ohatran'ireny izy no hijerenan'ilay aiza ny fiarahamintandrarehetra. Mbola tsy nahareny santena hatreto i Marc Ravalomanana omaly alina kosa saranandray fitenenana maître Anitra Razafimanarivo dia nanamafy fa niteny amin'ny anaran'ny antoko TIM. Taratsitsika androany ankeo maraina fanapakevitray ankeo maraina rehefa nijery ny rokety izay napetraka rehefa nijery ny namana rehetra rehefa natao ny fifandresen-davitra dia resy lahatra fa alors ni aniny roketiny ko fara monsieur le président amparitaka amin'izao fotoana zao ary zany natonga nandray fitenenana sekatsandray fitenenana hoe nahazo baiko ny député ty maraiky ambroapolo zay hoe tsy fidy an'io lalàna io ry namako isany mifidy an'io lalàna io tsy dia fidy an'io. Mbola no amafisiny ity solotena ny antoko TIM ity izay eviny izay nandritra ny fananterana ny antota taratasy teny amin'ny HCC na dia tsy tafiditra tao anatin'ny fehi-kevitra farany aza dia ny fanarahan'ireo filoha ny tsy isiny ny fanonganam-panjakana ivelan'ny lalàna tsy midika anefa izay fa hiara-dalana eo amin'ny fitondrana trano izy ireo raha ny fifidianana be ny tanàna no jerena dia samy manana ny kandidatoanany ny antoko TIM sy ny antoko ny filohampirenena mitoy izany ny fifanandrinana na dia nisy aza ny fampihavanana. Raha tsy lavy ny HCC ity fangatahan'ny solombavam-bahoaka ity raha lavy ny HCC ny maromana kokoa dia anahoana ihany koa ny toyany izay ihany koa no fantaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny filohampirenena eo arivo io anatin'ny fantaninana nitikitika ny maro ny mety ho fandravana ny anteny miram-pirenena namaly izany izy. Marina fantany amin'ny adevitra teny amin'ny fihavanam-pirenena dia nisy ny sosokevitra hoe tokony foana ny antemeram-pirenena fa tsy mbola laza mihitsy ny filohampirenena hoe foana ny antemeram-pirenena ny kely varavety azy ny filohampirenena ke ao anatin'ny ity constitution ity dia efa manana ny fahefana rehetra anaovana zany ao amin'ny andiny ny fahenim-po tsy lilany andray-kory any fihavanam-pirenena izy raha te hanao an'izany fa izao mila fitonina isika mila filaminana isika ama krizy no ataotsika fa tsy amboly krizy vaovao. Izay ny mahakasika an'iny fa tao anatin'izay resadresaka niarana tamin'ny filohampirenena izay ihany mialoha izay manomana kokoa dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny filohampirenena nanamafisany fa mbola mitondra ny fanjakana malagasy hatrany tenany ary laza ihany koa ny zava-tsinety tao anatin'ny fifidianana nataon'ny solombavam-bahoaka alina. Araka ilay fanambarana hatramin'izay dia mila fitonena ny firenena mila fitonina ny vahoaka mba hampandrosoana ity firenentsika itya miaraka ihany koa amin'ny fanampiny ireo havana avandiram-bato niezaka foana nanaja zany tantanany zany ka eo alohany ny zavatra niseho omaly ariva teny amin'ny anteny miram-pirenena dia mametraka fanontaniana ihany mitovy aminao ihany hoe voaja ve mangarahara voaja ve lalàna voaja ve ny fitsipika rehetra zay tokony honarahana misy tatitra maro zay tonga ty amiko milaza fa misy ny kolikoly tao amin'ny zavatra natao omaly betsaka ny milaza fa mofopofona risoriso izany za ty laza aminao voaka malagasy fa ny tena koara dia resy lahatra fa maro ny zavatra tsy nety tao ohatra ray fotsiny volazaiko anao valopolo ny solombavam-bahoaka eo zay tao anaty efitra ny fidy dia reny ambara ireny fa 520 amby zato no vato zay isainy tsy matakan'ilay isan'andro hoe firy ny mpifidy
dia ampitahina amin'iny ny vato izay voalatsaka fa rehefa latsaka le vato tao anatin'ny vata fandatsahana azy dia iny indray no isaina dia tonga dia nylazany hoe zao zany no isan'ny mpividy anka mampametraka fanontaniana zany zavatra izany so ihany fa misy ny ambaratonga mpitsarana izay hitsara izany zavatra izany. Anisan'ny fantaniana izay napetraka tamin'ny filoha Rajonary Mampiana ihany koa io arivo io ny mety fisiany ny disadisana lonolony eo aminy sy ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ary dia novaliany tsotra ihany koa izany. Amin'ny fanariana izay mety tsy mety foana. Manao ny fifandraisana amin'ny gouvernement zareo tia andriamatoa Prime Ministre ngatsy tsika betsaka ny resaky oka tsy voarebirebiny reny tsao ireny izy kanakorotany. Fa anoana kosa no hevitry ny olona teny an-dalambe mikasika ny raharam-pirenena. Isan'ny manaraka akaiky ny fizotry ny toedrara misy eto amin'ny firenena tokoa ny ankabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao. Maro tamin'ireo sendranay androany no nilaza fa leo ny korontana sy ny ady politika. Ho azy ireo dia tsy lara-pahamehana intsony izany fanonganana izany fa ny fampandrosoana ny firenena no tokony imasoa ny tsirairay. Ankilany kosa nefa dia misy ireo mankatoy izany araka ireto hevitra ireto olona vitsivitsy ireto. Ny fahitana vahoaka majinika azy manokana alohany dia izay tena fa lohany an'ity le resaka ady la politika ity ka mitsipaka marina anao an'ity fanonganam-panjakana ity satria fa leon'ny krizy ela dia ela firenena tena loha le ritualy zay tonga eo tsisy mahavita miresaka daholo fa rehefa aloha izy aloha miasa dia aloha izy aloha ny hanao anazy manaiky an'le fanasorana azy satria ny antony ohatrany hoe izy zao efa heritaona mahery teo nefa tsy hitako izay zava-bitany hoe misongadina amiko zany hoe zay zany hoe tsy mahita zavatra misongadina mihitsy amin'ny fiainanay zay mihitsy tsy afaka ho tsaraintsika hoe tokony ala visa tsy ala satria hitanao ny andraikitra filoham-pirenena zany tsy inona zavatra sarotra zany mandaha fanesorana filoham-pirenena marina misy zavatra tsy vitany ny antony zao ny député ny tombotsoany didiakony ahoana ianao mena tôbily 400 milliards zay nefa vahoaka reto efa mimahantra dia hiverina ny zéro indray zany hanongana filoham-pirenena dia hifidy indray zany aloha anisan'le mandaha satria tsy hita mihitsy zay tena fanana ny vahoaka an'izao fa mijaly tsy misy vola mihitsy ko na loatra mbola tsy laga-pamehana le fiarina zany le fanonganana zany no tena marina le fiainana ohatra mbola tena mikorotana be dia vao mainka korotanana koa dia tsy mandeha amin'izay zany no tena marina. Reny zany no hevitry ny olona teto Antananarivo fa izao kosa indray dia ho arahintsika eo amin'ny fandraisam-peo ny Benjarabera ny hevitry ireo poniny Toamasina. Manokana zany izy tokony hoe hagnano empêchement ireo satria manjary mitariky zavatra be io mety président koa hagnano empêchement io koa nge anagnano président droit reo magnano empêchement io koa tsika zany manjary pody pijalien koa tsy mihitsy magnano titazamita ndray koa tsika nge ya fa za aloha tsy content hoe atao empêchement ino rajana empêchement ny hevitra raha anahy manokana zany le izy dia président lany vahoaka fa tsy lany le député dia mba mety le zany amin'ny fotsy miangatra manaraka izay indray nefa ny président manome tamin'izy voalany dia manao hoe manao an'izao dia raha zinona kosa ilay zavatra teny omeny dia presque tsy tanteraka zay ny hevitrako za aloha koran'le solombavavahoaka satria hitako hoe tsy dia misy zavatra firy mandeha zany hatramin'ny tondran'ny filoham-pirenena ohatra mbola tsy dia nahita hoe zavatra mivaingana ohatra ny fanantenana pokaty fotsiny be da be raha ny hevitro fa mbola naresaka ihany koa izay fanonganana ny filoham-pirenena izay tany am-pitan-dranomasina Rizatahina.
ary dia ny teny izay nampiasainy ireo mpanao gazety vahiny rehetra moa raha ny androany dia ny hoe destitué izay no nahazo ny filoham-pirenena malagasy ho azy ireo ary dia naoraka tokoa teo amin'ny vaovao iraisam-pirenena maro ny zava-nitranga teto Madagasikara ho singanina manokana amin'izay ireto vaovao roa mampianoana antsika ireto ny voalohany dia avy amin'ny Euronews. Les députés malgaches votent à une très large majorité la destitution du président Heri Rajaonarimampianina. Le chef de l'État est jugé incompétent moins de 18 mois après son élection, la première élection démocratique de l'île depuis 2006. Fa nisan'ny tantara somary lavalava mihitsy ny zava-nitranga teto Madagasikara ihany koa ny avy ao amin'ny France 24 ary name tao anatin'ny minitra vitsivitsy ny tantara rehetra araka izao fanazavana hoenotsika izao. Doit-on craindre une nouvelle crise politique? Les députés malgaches ont voté à une très large majorité hier soir la destitution de leur président. Moins de 18 mois après son élection, c'est désormais à la Haute Cour constitutionnelle et à ses 9 juges de valider ou non cette destitution. Natacha Vesnich. Son élection en décembre 2013 était porteuse d'espoir. Après 5 années désastreuses, Madagascar allait enfin pouvoir sortir de la crise politique et économique provoquée par le renversement du président Ravalomanana par le maire d'Antananarivo, Andjradzoel. Expert comptable de formation, R. Rajaonarimampianina promet alors une vie meilleure aux Malgaches et surtout, il promet d'agir vite. Petit à petit, il réussit à renouer avec les bailleurs de fonds étrangers très frileux depuis le coup de force de 2009. Mais il prend aussi ses distances avec son mentor Andjradzoel et se retrouve sans base politique. Son propre parti ne dispose d'aucun député à l'Assemblée nationale. Ses détracteurs et la société civile lui reprochent son inertie, ses tâtonnements et son inefficacité. La liste des reproches est longue. Il lui a fallu plus de 2 mois pour trouver un Premier ministre avant de le limoger au bout de 8. La Haute Cour de justice qui devait être créée 1 an maximum après la présidentielle n'est toujours pas mise en place. Il est accusé aussi d'influencer le travail des députés. La colère des élus a explosé après les assises nationales pour la réconciliation organisées il y a 3 semaines. Aucun d'eux n'avait été invité parmi les 2000 participants et l'une des conclusions de ces assises était la dissolution de l'Assemblée nationale. Mardi soir, 121 députés sur 125 présents ont voté pour la destitution de R. Rajaonarimampianina, un camouflet pour le président malgache. Reste maintenant à savoir si la Haute Cour constitutionnelle confirmera cette destitution. Le président a un atout, il a nommé 3 de ses membres et l'un d'eux préside l'institution. Izay ihany koa no antsika namitina ny toedrarà hariva dia antsika amin'ny lafim-baovao hafa. Ny azo any Toulouse, France, aka ny fiaramanidina vaovao anampisa ireo izay efa amperinasa ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagascar. Tafiditra ao anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa moa izany ary nitsidika ny Turquie nijery voenina miisa roa ny orinasa mba hanatsarana ny fomba fiasa. Fantatra fa amin'ny taona 2024 no vinavinaina anarenana tanteraka ny orinasa fanampanazavana rehetrany. Hifanatsana ny vola miditra sy ny fandanian'ny kompania Air Madagascar amin'ny taona 2024. Io no tanjony ny drafitra-sampanarianan'ny kompania Airmad izay nanomboka tamin'ny volana Jolay 2024. Vokatry ny fiainan'ny tany mpizahatany nanomboka tamin'ny 2024 dia nahita fa tiantoka hatramin'ny $40 ny orinasa. Nametraka stratégie hanarena ny fatikantoka lehibe io ny kompania miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ministry ny fitaterana sy ny fisahantany. Anisan'izany ny fampitomboana ny isan'ny fiaramanidina hampiasain'ny kompania, misa 4 ireo ATR izay ho ampiasaina. Ary mbola ho ampina ATR 72600 ho avy amin'ny 1 ny volana Jona izao eto Antananarivo. Ezaky ny kompania manokana ny hahazoana ireo fiaramanidina ireo. Na eo ary mety hoe olana na atao hoe fisaranana ara-toekarenana amin'ny afiny ara-bola dia tsy maintsy mitady ny fombafomba rehetra zany mba ahafahany manana an'izao autonomie izay amin'ny fampidirana sy fampitaovana hoentin'ny miasa zany. Ka marina hoe mety hoe tsy ampy ny vola fa misy zany reo atao ohatran'ny karazana mekanisme hoentina ahafahana mety hoe mahazo
an'izany fiaramanidina zany. Eo ihany koa fanarahanm-piaramiasa maro samihafa na ahafahana nampitombo ny isan'ireo sidina miazo an'i Paris ho 10 isan-kerinandro sy ny fanaovan-tsony tamin'ny kompania Air Austral manampy sidina roa miazo an'i Chine raha efa misy 2 isan-kerinandro izy io teo aloha. Mihoatra izay ny sidina azo atao rehefa vosiny fanarahana Ilvani izay anamaro ireo famezivezena eto amin'ny ranomasimbe indianina. Nohony reny crise politique teto amin'ny firenena reny dia midina ambany dia ambany. Mety hisy zany hôtesse d'accueil zany hoe amin'ireny seranam-piaramanidina misy olona point d'information hofanina anatsaratsara kokoa zany ny image ny Madagasikara amin'ireny seranam-piaramanidina. Tsy ireo ihany anefa ireo ezaka mbola ataon'ny kompania ao anatin'ny drafim-panarenana hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny orinasa Hermad. Tokony efa milamina zao ny resaka exploitation zany hoe ny resaka roplanina. Ny amin'ny atera moa dia misy fahatarana ary tsy ery Madagasikara mihitsy no diso tamin'ilay izy na ny hafa raha moa zany fa ny constructeur antara satria le roplanina 772-600 faharoa iny tamin'ny fahadimy volana avril iny raha ny contrat ny fanaovana no natao no tokony ho livrena tamin'ny ery Madagasikara. Avy eo ny amin'ny moyen terme dia ny stabilisena araka ny tenen'ny taré général teo notamment ny iverenan'ny ery Madagasikara indray en tant que leader eto amin'ny région de l'océan Indien. Fantatra amin'izao fotoana zao satria izahay dia efa nivahiny tany a Bruxelles tamin'ny volana avril fa rehefa niona tamin'ny comité de sécurité tany Bruxelles dia niteny mihitsy zareo niteny taminay izy hoe tiana agréablement surprise ahy fa misy ezaka substantiel nataon'ny autorité de l'aviation civile malagasy sy ny Air Madagascar ary amin'ny lafiny teknika dia azo lazaina fa tsisy okianina intsony dossier. Mba ahafahana mahatratra ny tanjona kendrena nefa dia ilaina ny fiaramientan'ny mpiasa rehetra eo anivon'ny kompania. Ny famerenana any Air Madagascar amin'ny toerana izay tokony maizy azy dia tsy afaka atao afa-tsy amin'ny fiarahana amin'ny mpiasa ao amin'ny Air Madagascar. Ary izay dia nanao fanamby mihitsy fa tsy anala ny mpiasa ny Air Madagascar. Mahakasika amin'ny fandrohana mpikambana ao amin'ny syndicat-ny mpiasan'ny Hermad kosa dia nilaza ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana fa tsy ahitan'ny olana ny fanaovana fanehoan-kevitra raha toa ka manara-dalàna izany. Efa misy ny fijerena akaiky ny lafin'ny foto-drafitr'asa amin'ny fanaovazana ireo seranam-piaramanidina Anivato sy Nosbe izay hanomboka tsy ho ela iarahan'ny ady masin'ny sehatra tsy miankina amin'ny tantana ndika izy io fa tsy amidy velively ny seranam-piaramanidina. Inona koa ny antsika iampita ao anatin'ny tapan'ny faharoa izay resadresantsika miaraka amin'ny Francis Turbo ao reny dokam-barotra. Ary dia miditra ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny logité isika somary maromaro sy mavezabetra ihany vaovao teo aloha teo ary dia izao sika zany vao hiditra iaraka amin'ny Francis Turbo. Salama ianao? Ie, salama tsara fa misaotra somary radreraky ny fety tamin'ny farany herinandro teo fa dia salama foana ka isaoran'Andriamanitra ary dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny logité miaraba ny namako ihany koa tratran'ny fetin'ny Pentecôte izay fety tsy tokony ho adinoy tsika fa noho ny fandrotsahan'Andriamanitra fandrotsahan'i Jesoa ny fanahy masina izay no antony io fety io fa tsy dia hoe te hijanonjanona te hanao fetifety fotsiny amin'izao any ka hany ka lasa fety commercial izy lasa spectacle ny tena ohatran'ny bantoerana amin'ilay izy kanefa tadidio fa fety pivavahana le izy voalohany indrindra na mino na tsy mino ianao na kristiana na tsy kristiana ianao ny antony mahatonga anao tsy niasa tamin'ny alatsinainy teo dia noho ny fetin'ny Pentecôte ka eritrereto hoe ino ny dikan'ny Pentecôte zay tokony tsy eto angamba ny fampianarana zany fa efa mba fatapatantsika tsirairay avy zany faly miaraba tompoko dia mampidiritsika ary ny miteny téléphone. Pour votre bien-être, venez découvrir Fiti Boutique à Analakely. Mikarakara vatana trano miaraka amin'ny Fiti Boutique ato anatin'ny miteny téléphone. Dia reny moa ny vaovao zany reny vaovao mino fa manakambara ianao mavesabesatra mihitsy fa ny zavatra tiako tenenina amin'ny ankapobeny dia zao faly isika faly tsika ianao faly maheno reny vaovao reny ny mpanao gazety rehetrarehetra faly milazaina ro zay tsy faly ny olo-pirenena faly milazako nareo zay tsy faly ny tiako tenena amin'le faly indray amin'le olo-pirenena lina zavatra hoe ahoana fa deny izy ao ahoana izy ao ahoana dia ohatra hoe mahalina ny olona tsy hoe faly misy zavatra mahafinaritra fa faly satria misy zavatra mahaliana ary dia ny olon-drehetra dia faly amina toe-javatra ohatran'ireny ary dia liana daholo
dia hita moa fa zay anaovan'zareo azy dia ahoana ndray izy ty zany dia ahoana dia hitatsika eo fa tsy mahavo zany io e satria hitanao fa vo io miongana io nga io tenao nga io voasambo anaseho tamin'ny tantaram-pirenena nga io zay alehany eo alehany tompoko fa rehefa nandeha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana momba ny psychologie tany Angleterre tamindray mandeha iny nisy ramatoa iny maty ilay antsoina hoe princesse Diana iny a fa rehefa nataon'ny psychologue ny fandinihana mahafaly ny vahoaka anglisy ny fisian'ny fahafatesana ohatran'iny tsy hoe faly izy fa maty ny princesse Diana tsy zay fa le hoe miara-miombona alahelo ao anatina fotoana ray tokana ny olona mieritreritra zavatra anankiray tokana dia misy ranomaso latsaka fa maivamaivana ary mitombo ny fahasalaman'ny vahoaka rehefa misy zavatra mampihetsi-po azy ohatran'iny ka iraisany vahoaka rehetrarehetra dia izao zavatra misy izao a amin'ny kapobeny raha misy psychologue ngambany mieritreritra fa dia tena hita hoe faly tsika za aloha azoko lazaina faly ahy satria misy zavatra ho rezanako misy zavatra ho araha masoko ohatrany mijery baolina ho aho ohatrany mijery baolina ijery Champions League ndray zao fa hoavy ny finale ijery baolina ndray mandeha ny Roland Garros zao anahoana ny hoavy ny Roland ndray izy ty Rafael Nadal zavatra ohatrany zany mahaliana anahoana ny hoavy n'Andriamatoa Hera John Armampianina anahoana sao dia hoe iongana ndray koa ary ahongana ndray koa ny député foanany Assemblée nationale zavatra ohatrany io mahaliana antsika mpanara-baovao le izy noho zany faly tsika amin'ny ankapobeny reny moa zavatra seho tena tsy mba zaza teny reny be tsy hafaly raha voana olona tsy mpanara-baovao a tena hitako mihitsy fitangoronana hita ato ambany tato mijery télé tao satria zay mba mijery anareo ihany koa zay eto zany mijery le moniteur tsy ambany eto zay fa olona zahirana misy manao Facebook sasa fa voanandeha le kiromborombo ery tsy mba zaza ery misy sakena mety fa tontolo fa mijery ny olona fa sura fa mijery daholo eny tokantrano any raha vao nisy tontolo ina lefa ny télé teo faly ny olona mijery an'ireny mbola verontsika kely rehefa veo satria midika nefa zany a fahambanian'le ady politika eto amintsika ny sehatra ady hevitra zany miafara amina ady sandry ambany fomba fisainantsika mianakavy mihitsy isika zay faly amin'ireny dia manambany an'lay ady hevitra politika eto amintsika atrany ve zany le izy reny ny anteny meram-pirenenantsika zay tsy momba na momba n'le hoe fanonganana n'Andriamatoa filoham-pirenena na tsy momba n'zany tsy any loatra le ady hevitra fa tena lasa totondro ve le izy tompoko ary na tiana na tsy tiana ihany koa miseho tsy ho tahitra ny filoham-pirenena amina zavatra ohatran'ireny satria hoe zavatra tsy manara-dalàna io toy zany ihany koa ireo mpanohana azy isan-karazany ohatra ny hitako ohatrany somary milanjalanja loha ihany izy teo hitako tamin'le kabary nataony teo rahantsika iny le sary nge eo nge ry namana teknisiana nge avereny nge le sary eo jereo am'izao misy tongilana mihitsy any eo nge dia ohatrany misy hiteny zany avy ity izy ohatrany za ty zao miteny akory avy za tanareo tompoko dia mamaly rehetra zao ndreto zahay tompoko tsisy olona mitsika eo na ndray ary mamangy amin'ny fahoriana tompoko tsy misaotra tompoko azo toy izy nalava be mihitsy ny sary iny zany tsy hoe akory hoe manenjy dresy na mandatsa fa ny fisehoany zavatra eto amintsika eto dia misy savorovoro be dia be no commentaire mandeha zay tsy tatitra an'izany akory ny antony zao fandara zao fa dia hoe ho hitatsika eo ho hitatsika eo fa misy mono manantena fa dia hotody hatramin'ny farany ny fanonganana ny filoham-pirenena misy ndray miteny hoe tsy hitody hatramin'ny farany zany io fa jerenareo tsara mihitsy fa zavatra mbola misy an'izatsy mbola misy an'izaroa ho hitatsika eo ny toyiny fa raha miteny frantsay moa dia hoe il y a dissolution ou non il y a pas dissolution il y a une seule solution dia na iongana na tsy miongana ny filoham-pirenena raha ihany il y aura pas dissolution dia ankoatran'izany a ny commentaire kely avy ety amiko zany zany zavatra zany dia ho toy ny resaka efa natao teto ndray mandeha iny ifampihavana-pirenena natao teny ivato io iny nge io e tahotrany eny ateny meram-pirenena so dia mba ahonga le hofoanany filoham-pirenena eo tsika satria ohatrohatrany arakarahany le vetikevitra tery amin'ny CCI vato le tamin'ny fivorinany karakarainy fefaka io iny aloha tonga dia ny atsika natao tonga aloha dia iny kabary nataon'Andriamatoa filoham-pirenena teo iny nefa dia miteny hoe za tsy hanongana anareo ohatrany le rombo eny amin'ny arabe reny le izy hoe tena za ngany teny hoe hanongana anareo zany tsy teny an'izany kosa jerenareo fa zanareo nge tsy ahongako ohatrohatrany zany le zavatra miseho mahatsikaiky le izy tena mahatsikaiky dia mba hialantsika amin'izany rehetrarehetra zany dia nanao fetiny lundi de Pâques zahay lundi de Pentecôte azafady tany Ambatondrazaka ty za ty moa zany disaky misy fety dia any amin'ny faritra loatra foana mety vao marika areo nga am'izay hatramin'ny roa taona telo taona teo zao a tena eo amin'ny fampisehoana efatra telo isa taona eo no ataoko any amin'ny faritra loatra
ary dia tamin'ity taona ity dia tsy niala tamin'izany ihany keo mbola ho avy ny fankanesana ny raiky io nefa ny amin'ny fotoana manaraka dia tao amin'le espace orim-bato no nanaovana fampisehoana ho rahantsika ny tatitra kely netiko eo amin'ny vidéo na 3 minitra eo eo mba hitanareo mipatiny satria be dia be ny artiste tany a be dia be tany ny voatanisy atao anatiny ity kely fotsiny fa ankoatran'reto voatanisy reto a dia tany ry Liana tany ry Lola tany ry Jean Aimé tany ry Odiay tany ry Sheila tany maro be fampisehoana ray io zany tena ny fampisehoan'ny Lola sy Jean Aimé zao a dia melanelana 10 kilometatra amin'ny any Kapepeky Liana Odiay melanelana 10 kilometatra amin'ny any Tsiliva ihany koa any ampitandrefana eritreretinao amin'izany ny fahazahoana olona any tsy fantatro zay nahazo olona sy tsy nahazo olona tamin'ireo a fa eritrereto amin'izany ny fahasahin'ny mpikarakara fety any ny anay taty Ampitatsinanana taty Ambatondrazaka taty amin'ny espace orim-bato zay a aleo arahantsika ary ny anay tany toy ny fanao isan-taona dia rehefa lundi de Pâques lundi de Pentecôte ohatran'izao dia feno mpanakanto foana mandeha any amin'ny faritra loatra iny a ka dia tany amin'ny Batondrazaka tany amin'ny espace Horim-Bato indray nisy anay tamin'ity indray mitoraka ity misy haintso izy io a io toerana io dia toerana midadasika be mihitsy somary miala kely ny tanànana Batondrazaka izy io ary dia toerana fitsangatsangarana mpianakavy zay no tena izy aloha sady misy piscine ao azon'ny olon-dehibe na ny zazakely ilomanosana no misy ihany koa toeram-pilalaovana sahazan'ny mpianakavy azo anaovana excursion somatsara mihitsy io fa fampisehoana ny tao tamin'ity indray mitoraka ity zay ohatrany tamin'ny lundi de Pâques ihany koa zay azo lazaina hoe nahavory-lanina ny vahoakana Batondrazaka raha vaokin'inona eo amin'ny adiny 2 alohany atongavan'le tarika pihiry io raha vaokin'inona sy Francis Turbonne nafana lanonana tao aloha tamin'izay manao atsika an'io a malaza any io ty bandy io nigadina tamin'ny 2 ratolakandro tonga dia Jiorsa avy hatrany mihitsy no nanafana ny toerana izay efa manombonomboka ny akatrakatra ny ambiance somary milamindamina ny ambiance niaraka tamin'ny Jiorsa izay somary ohatrany nagaga ihany fa ay le rehefa tena manao spectacle kay tsy reny raha fatarana azy reny loatra ny tena ataony fa loatra hoa manao salegy le ry ary manao kawitry mihitsy ohatra tsy tena napoiziko le izy na izy anaty zany ary ny ambiance moa dia efa nanombonomboka niakatra tamin'io manana slow anisy ny reven'ny olona zay koa Jiorsa zay efa manombonoboka fantatry ny olona indrindra fa antsika eto Antananarivo fa nigadona tamin'ny 4 ora sasany teo eo tora jofo amin'izay ny tao amin'ny espace Horim-Bato miaraka tamin'ny Judicaël sy ireo danseuse mafanafana nisan'izany ny batteur ny manala azy niakatra ny ambiance niakatra ihany koa ny vovoka raha vao resaka hoe faritra loatra aloha dia tsy maintsy vovoka foana indrindra fa amin'izao fotoana ny ririniny zao ay samy manovokovoka daholo na lahy na vavy rehefa natao ny fanisana satria haiko moa manisa olona avy any ambony setra eny sy avy any toerana somary avoavo teo eo amin'ny 4 arivo na 10 arivo eo reo olo reo ary dia tsy nifanalavo tamin'izany moa ny taremarika navoakan'ny mpiarakavo naharitra mandra-parivon'ny andro efa maizimaizina tany ho any amin'ny 7 ora ariva tany vao tena ny fampisaraka ny rototo dia ny mpanakanto sy ny vahoakana Ambato fa nome fotoana amin'ny manaraka indray ambiance misy ambiny kely blanc zay any farany zavatra iny manko nisy tsinety kely dia ohatrohatrandreny ny ambiance tany zany a zay olazana amintsika zany fa be dia be foana ny artiste tonga any Ambato a isaky ny fetifety ohatran'izao mbola ho avy ihany koa ny amin'ny fotoana manaraka zay zany fa dia irosontsika vaovao hafa indray vaovao hafa aloha no resantsika somary iverenantsika kely ny tranga teny amin'ny anteny miram-pirenena atao anatin'ny tsaky teny zay reveko zay
efa natsidika kely teo ihany moa tao anatin'ny fanadihadiana fa tsy dia ity loatra tsina no votoatin'ilay vaovao dia tsy dia nalefa hatramin'ny farany. Eto kosa dia ahitantsika lavalava kokoa izay ady niseho tetsy amin'ny anteny miram-pirenena ndresa Francis de zay anisan'ny sarika ny maro teo amin'ireo manohana ny fanonganana ny filoham-pirenena sy ny manohatra izay sy ny teo amin'ny hoe fiandrasana n'ireo mpifidy hafa sy ny mavambaoka hafa teo moa nanomboka ny ady ary dia nitoy tataka izao. Sono presta. Istimo se prima voi per non mai rettati, sai sti. Non manda governata io. Posso lungo reo con la governata. Susa no. Capta poco no. La sasika, la sarà no. Non da poco no. Da poco no se fai sempre più no. Zay ny mahatonga anah miteny hoe mahafinaritra ty vaovaon'ny logité andriminy ity tena marina. Tena misy le andrandrasako amin'ity vaovao ty mahafinaritra. Fa hivadika ao anatin'ny vaovao hafa amin'izay tsika tsy resaka politika intsony no manomboka eto tsaky teny raha teo iny ny diary. Akiteny zareo teny izy teo ny vaovao tsika manaraka izay anatin'ny kolotsaina dia resahana ny kolotsainan'ny hosodoko izay ho tanteriny Rindra Tahiry sy Anja Rakotondraina. Rehefa tsy akiteny moa izany sy teny ny olona ao anatiny sy teny tao sa sy tao sy teny. Tsy miteny ny sika fa ry zareo miteny ihany. Loha rahantsika ny fanadihadiana. Ranary vony sy jery sampanao hosodoko mahalala tsara ny kanto ilomanosany. Samy miavaka eo misy azy ihany anefa ny iray mpanao hosodoko acrylique ny iray kosa havanana amin'ny peinture aquarelle. Ho an'ny Ranary vony dia eo amin'ny fanomanana ny azo ny tena herin'ny sary andaniny fotoana maharitra eo mba ahafahany mampisosa ny fanaovana ny sary avy eo. Ny resaka composition na couleur, ny resaka toile hoe tena vita tsara ny nesté ny gesso moa zany le première couche ny karazany reny. Io zany ny tena mandany fotoana akoatran'ny sary izay tsy maintsy fantatra dia ny meloa ihany no atao amin'ilay izy. Fa rehefa ireo zany ny vita meloa ny fanomanana rehetrarehetra dia tsy dia tena hoe sarotra fa iny ihany zany no tena mandany fotoana. Ndraindray ery ny maharitra 2 volana 3 volana. Mampiavaka ny acrylique ny fivanganany ampahany maromaro na vitsivitsy amin'ny haingo-tsary.
io ihany koa dia mandany fotoana saingy efa io ny nahafantarany rehetra azy tanatin'ny roapolo taona mahery na mpanao sary azy saika tataka izao izany hoe loko somary mafampana no ahafantaran'ireo sangan'asa anarivony efa vitany. Raha mijery nareo misy an'le aona moa zany efe ohatran'ny hoe somary mivohitra le sary dia akoatr'izay da tena jerena akaiky le izy nahitana an'ireny ohatran'ny somary eto moa izany no tena ahitana azy reny ohatran'ny somary point madinidinika kely reny dia reny le fe maromaro mifangaro anatin'ireny rehetrarehetra zany reny no tena tiana voaka. Ho an'ny jery kosa indray dia hosodoko amin'ny rano no manavanana azy kokoa amin'izao fotoana raha toka peinture à l'huile no tena nataony hatr'izay. Ny an'ny jery indray kosa dia ny fandaniana eto no tena mandeha satria ilaina amin'ny fahatombana ny fitaovana sy ny akora ampiasainy. Tafiakatra hatrany amin'ny roa hetsy mahery izay fandaniana izay. Ny aquarelle zany aloha somary be pitsopitsony izy amin'ny fanomanana hoe ny cadre mila vita tsara dia mila fitaratra sy ny karazany. Fa ny huile tsy dia mila an'izay loatra tsara izy misy cadre fa tsy dia tena hoe ilana loatra an'izay izy. Na ny aquarelle na ny à l'huile na ny acrylique na karazana fanaovana sary hosodoko hafa dia miankina mpiangala azy avokoa ireto mpanao sary ireto. Santionany tamin'ny sangan'asan'izy ireo no aranty eto amin'ny IKM Tsavola amin'izao akatoky ny fetin'ireny izao. Anisan'ny kolotsaina anankiray tena tsy dia tena mbola fantatr'olona ny mahazava-dehibe azy izay aporosihana antsika hoe tandana reo olona mba mijery na hividiny na tsy hividiny mindana mba mijery ilay izy fa misy mahazava-kanto azy lalina be mihitsy ny atao hoe hosodoko raha ohatra ka tia sary io itsika tena mba tonga avao IKM izy teo averiko hoe IKM ao Tsavola fa le daty tsy fantatro hoe hatramin'ny roviana fa amin'izao akatoky ny fetin'ireny zao ny henoko teo. Ie zany hoe hatramin'ny alahady aloha amafisitsika ihany izy aveo hoe hatramin'ny roviana fa hatramin'ny alahady aloha zany azo antoka fa le IKM Tsavola koa be dia be tsy mahita azy satria toerana somary vaovao ihany izy io mety amin'ny sary kokoa ngamba mety moray anorona azy satria betsaka ihany hoe ahita mony i amin'le somary miakatra le izy io amin'le tournant io mihodina amin'le banque io le izy dia miakatra ohatran'ny sens interdit izy zao sens unique izy zao sens unique izy zao sens unique midina ihany fa tsy azo ekarana ntsony dia mitsofoka any amin'ny ambasadiny amerikana teo aloha ny ilany hoa fa ny ilany mivily akavy raha ohatra ka vety amin'ny aro assurance dia mivily miakavy izy miakatra fa tsy azo ekarana izy zao fa hidinana sisanao zao tao eo amin'ny ilany akavy eo ny IKM. Ie dia afaka miantso ihany mosika rehetra zany raha na mametraka hafatra fitoeran'ny kolotsaina malagasy. Fitoeran'ny kolotsaina malagasy. Fa iresaka ny fanatanjahan-tentsika farany. Izay resantsika ny baolina kitra saingy ny raharaha any ivelany satria tompon'andraikitra vitsivitsy avy eo amin'ny FIFA no voaroroy amina resaka kolikoly ary nosamborina androany maraina na eo aza nefa izay tranga izay dia no amafisin'ny mpitondra avy amin'ny FIFA fa tsy ao anatin'izay voaroroy izay iray kandida hitantana fanindiminy an'ity fédération ny raisam-pirenena ny baolina kitra ity andao arahantsika ny fanadihadiana hitantarany zavanitranga. Mpikambana miisa 7 anivon'ny fédération iraisam-pirenen'ny baolina kitra na ny FIFA no voasambotra ny polisy suisse androany voaraimbe tany Zurich. Antony eny ampanganin'ny fitondram-panjakana amerikanina azy ireo ny resaka kolikoly amina vola $10 tapitrisa nanomboka tamin'ny taona 1970 no makaty. Voalaza fa nahitana soritra izay kolikoly izay ny fanolorana ny amboara eran-tany sy ny vola alohan'ny fahitalavitra ho saran'ny fampitana mivantana ny lalao ary ny lafy ny ara-barotra mikasika izany. Farafahakeliny olona 700 eo no voaroroy ny fitsarana amerikanina amin'izao raharaha zao ary tafiditra ao anatin'izany ny filoha lefitry ny FIFA miisa 2. Ny 4 amin'ireo olona voaheloka no manaiky fampiraraha amin'ny fitsarana amerikanina hoy kosa ny Washington Post. Andanin'izay efa eo am-pelatana ny fitsarana any Suisse ny antota taratasy sy ny ango-kevitra elektronika ny foiben'ny FIFA. Vokatry ny fanadihadiana natao no nahitana fa misy ny famotsim-bola sy ny fitantanana tsy ara-dalàna mikasika ny fanolorana ny amboara eran-tany izay ho atao an'i Russie amin'ny taona 2022 sy ny ho atao an'i Qatar amin'ny taona 2020. Tout cela est bon pour la FIFA, pas en termes d'image ni en termes de réputation, mais en termes de nettoyage. Nambarani Walter de Gregorio,
mitondra teny fa ny FIFA ihany no voa amin'ny trangana kolokolo toy izao ka izay no mahatonga io fédération io efa nametraka fitoriana tamin'ny volana novambra. Voalazany fa tsara ho an'ny FIFA ny toy izao mba ahafahana manitsy ny laza ratsy azon'ny FIFA. No amafisiny kosa fa tsy ao anatin'ireo olona voaroiroy na nosambory ny Sepp Blatter, kandida hitantana fandimin'ny FIFA. Noho izany tsy azo heverina ho izy ny sin'ny hoe fametrapelany. FIFA nandrianan'ireo rotota moa zany izy ty dia tsy izy zany tsy akory fa ny androm-panjakana mpanao lalàna sy ny androm-panjakana izay mpanatanteraka dia ny filoham-pirenena lasa makany foana zany ny saina maneritreritana dia resaka FIFA ary izy satria dia resa-bola sy kolikoly ny kasikan'ny FIFA sy ny baolina kitra sy ny mondial indrindraindrindra tanatin'iny resaka iny. Nisy voaroiroy tamin'io koa ny resaka ny gazety ny filoha fédération malagasy tamin'ny fifidianana na tonga ny Qatar voafidy hanaovana ny mondial 2022 io fa zany hoe fa hatramin'izao moa zany zao dia tsy voaroiroy amin'izy io malagasy aloha zany fa dia madio tsara ny ranony tany ary dia io ranony tany io no ompiana trondro ery amin'ny élevage. Ina koa ny antsika marana logité Francis asa misy resaka tianao atao hoe amin'izay resaka efa lavalava izay tapitra ka efa niotra be tsika zao fa dia mirary soa antsika mianakavy aloha zany fa dia engany mba samy atory soma tsara daholo na ianareo pomba ny andanina ianareo pomba ny ankilany matory daholo tompoko aza miasa saina amin'izany fa lalao mbola oela ny diavola akolava sady ao anatin'ny diavola antsika zao veloma tompoko rapitona efitana antsika manaraka veloma tompoko tsisy météo tsony zao La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, Safid que numéro 1 malagasy, nanutra ho anao teo. Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Vovon Beryl, nanolotra anao teo ny le JT. Vovon Beryl, aimez la vie. Zay tanora koa tsy misaraka amin'ny top réseau hatramin'izay miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny top réseau sy ny le JT. Fianam-pianakaviana milama sy mirindra miaraka amin'ny DIU sy ny le JT. DIU fandrindrana maharitra fiainana milamina.